Omaly kosa no nanatanterahana ny vavaka iraisam-ponoana ho fitondrana ambavaka ny sekoly Condorcet eo ihany koa ny fitsofandrano ireo tanora nahazo ny mari-pahaizana master etsy ankilany ihany koa anefa dia notsotrona ambavaka ary nentina nangataham-pitahiana ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinana samihafa eo anivon'ity sekoly ity Vorolanina noho izany ny tompon'andraikitra sy ny mpianatra tao amin'izany sekoly izany. Ho fankalazana ny fa 9 taona ny vondrom-pampianarana Condorcet sy ny tsingeritaona fa 15 ny fampianarana ambony EFPS Condorcet dia nisy ny vavaka iraisam-ponoana no tanterahana teny amin'ny ekary Faravohitra Omaly. Izany no natao dia ho fitsofandrano sy fitondranam-bavaka ny asan'ny sekoly manontolo sy fitsofan-drano ireo tanora nahazo ny mari-pahaizana master titre ingénieur avy amin'ny andian'ny fahafito mitondra ny anarana hoe mijoro. Nisy ihany koa ny fangataham-pitahiana ho an'ireo mpianatra rehetra hanala fanadinana. Nanafana ny fotoana amin'ny Antsasifeu ny club Amour-Patana izay sehatra napetraka eo anivon'ny vondrom-pampianarana Condorcet ho fiotra ivelaran'ireo tanora eo amin'ny toetra amam-pomba amin'ny fahaizana sy fahalalana sy fahendreny izay tarigetra hanabeazana azy ireo. Ny famaranana ny fankalazana ny tsingeritaona dia ny 12 Aogositra ary anamarika izany ny famoahana andiana mpianatra. Dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Mankasitraka tompoko lasy tompoko vavy ety ampamirarana fampahalalam-baovao dia efa mirary asara-manitra sambatra ho an'ny rehetra sahady ary mirary ihany koa ny anaovantsika fety ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana aorian'ny fetin'ny fahaleovantena indray izany sika mihaona eto. Mametraka ny velomandra-pitafa ao manaraka indray. Veloma tompoko.